atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sangotom-pitiavana. Tantara no soratan'ny Alc Defsan. Novelomin'ny Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiantsoanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Dia maty tokoa ianao roneny a. Tena ohatrany tsy mety mino ny saiko. Ataoko ahoana ny ino fa nandao an'ity zanakao ty ianao. Maty ianao rehefa avy misotro ny mangidy tamin'ny fiainana teto an-tany. Tsy zakanao intsony ny ngidiny. Onjomonjoko za samirery zany sisa niatrika amin'ny fiainana. An'ireo izay mbola tsy vita. Mbola tsaroko ireo betibedinao ary efa sendra mody alina. Tsy ho afaka atao boky velively ny endrikao namiratra teto amin'ny tavako. Mamiko loatra ianao roneny malala koa. Any ianao izay any ankoatrany. Io ty maditra kelinao ty. Dada indray dia efa taona maro fony ambola zaza dia efa maty izy. Ka mivody raisy ireny aho ty. Dahalo izany hono ny raiko araka ny siosiondresaka henoko ka maty tany ampanaovana asa malotony tany. Ohatra variana nandrevy teto fotsiny aho marina. Efa amin'ny 4 izao. Mbola andeha hamahana biby fiompoka moa. Dia hamahana gana sy gisa aloha fa ireo sisa mbalovana velan'ny eny ho anaka. Fa firy tokoa moa nisan'reto gana reto e. Toa misy tsy eo anie izy zany e. Ndraso hoe aloha isaiko. 1, 2, 3, 4. Tena misy 5 tsy eo a. Dia nisy nangalatra ve sa lasa izy? Sa mbola mirenireny any ambadika any ve? Aleo tadaviko mihitsy rangaloha. Aleo ajanona mihitsy aloha ty. Odry, ary tsy miangaly ve iny makaty iny e? Zay indray vao hamangy anahy ty izy a. Firy volana izay tsy nandehanany taty izay. Miangaly le mba nametrahako ny fitiavako. Fa mbola mamita amin'ny fianarana eny an-drenivohitra izy izao e. Atao ahoana moa? Manahoana tolotra? Manahoana? Fa hoaiza ianao izany? Saika andeha hijery gana fa misy tsy eo. Izay indray ianao vao hita, izay vao tonga aty indray. Tena ripotra tamin'ny fianarana lesy a. Izany ve? Dia tsy mba tonga akory ianao na dia maty aza ny reniko ve? Tena miala tsiny fa tena fotoanan'ny examen mihitsy izay tamin'iny dia tsy azo nialana mihitsy. Zany e? Fa azafady moa tolotra. Sady izay nge za vao afaka nitsorika taty e. Eny e, afaka ny aninona anao moa ahy e. Andana raha ohatra ka hiditra any an-trano fa za mbola hitady kely an'ilay ganagana tsy hita teo izay e. Ie, okey ary. Tratra ny lany an-trano izany a. Ee. Ndry ohatra mampalahelo kely andray sy marina. Tolotra. Fa nahoana reny taminao ny atefa ny fitiavako e. Ahoana ke?
fa inona ho any tena nahafaty an'iny? Tantara lavabe iny nahafaty azy a. Efa bolana teo ngamba izay no efa niaritra n'io aretin'io izy. Avy namboly anana teny an-tsaha izy tamin'izay no nitaraina hoe marary ny lamosiny ozy. Dia teo no nanomboka nitsiry ny aretiny. Indraindray mivadika aty amin'ny tratrany aty ilay marary. Tena nahoana? Dia nentina teny amin'ny hopitaly izy. Nandaniana vola be mihitsy a. Tsy nisy akony teo amin'ny fahasalamany akory anefa izany rehetra rehetra izany. Toa mbola vao maika aza na rariny eny. Raha mba nila vonjy tamin'ny fianakaviana izay dia tsy nahazo rariny taminy e. Toa sarotra ny zareo aza angamba rary foana neny. Na dadatoa aza nge dia nahavita nijerijery anay fotsiny e. Dadatorandry moa izany? Ie, dadatorandry. Tena tsy mba nanampy tamin'ny fitsaboana neny akory anie izy na dia kely azy e. Izany ve? Dia inona no ataonao tamin'izany ka? Nisy namidy ireo biby fiompy ireo e. Efa nahatratra 100 ireo ganaganareo fa namidy e. Dia ireo 520 ireo sisa. Fa nateo azy izany dia tsy nahasitrana ny neny e. Mbola niombo ihany ny aretiny. Ny aliny 12 septambra teo dia maty izy. Tsy zakany intsony mantsy ilay aretina. Maty tsy natrehako akory ny fialany ainy. Fa taiza ilany hoe maty tsy natrehany akory ny fialany ainy ka? Sendra tany an-tsaky efa neny tsotra maty teo am-pandriana ny tratrako. Izany ve? Tena nampalahelo koa izany. Ndrisy fa tsy mba teo mihitsy a. Eny e, araka ny efa nilazaiko anao ireny dia tsy nisy nialana mihitsy ny fianarako. Eny hoa, efa maty neny ka tsisy azontsika tao tsony. Fa izany aloha ihany fa sao dia mba hatory amin'izay aloha tsika efa 10 alina ange izao e. Eny e, sao dia reraka akondry. Ie, mety ka. Fa za io atolotra mety mbola tsy haritra tia indray a. Fa ahoana indray? Ka hitanao, raha pitso atoandro ihany angambo za dia andao anao. Izany ve? Ie. Eny e, tsy maninona fa fitao tsara mihitsy aloha fianaranao e. Fa mahatoky anao any an-drenivohitra any aho zay a. Eny re, mahazo mahatoky ela ka. Andeha amin'izay atolotra. Ay. Efa miray izao ka sao tsy azo taxi borosy mody intsony ako. Andao ary. Andao aloha ndry ateriko hatreny amin'ny toerana fiandrasana tômôbilina. Ndao ariko. Dia ndrasa. Ty misy mangazo afaka ataonao voan-dalana any. Ataovy anaty entanao any a. Ay. Misaotra betsaka e. Dia aleo fa entiko ty. Fa mba manahoana aloha izao fianaranao ao izao e. Andraso aloha sady hanidy tsara n'ity trano ity ihany a. Ay, dia manahoana ho azy ao fianarandry ao izao. Rotoroto be lesy izy ihany a. Fa ahoana? Mbola mandany roa taona vao tapitrako. Aritra ao foana moa izany chérie ao. Aritro foana kia. Tsy afaka makaiza intsony nge izaho e. Miandry anao eto foana ny fitiavako. Eny e, fa aza kifikify fotsiny a. Aza diny fa tiako foana ianao. Eny kia. Efa iainga ihany ty ny tômôbila. Eny kiko. Veloma malalako a. Zay ary veloma akondry dia aza manadino a. Fa afaka 4 volana indray moa ndry mengaly vao miverina aty izany. Tena tsy fantatro mihitsy fa vao misy fotoana dia mitsirika makaty ka. Mamangy anao foana izany a. Eny ary. Fa amangy anao tokoa rehefa misy fotoana mba hoe ahafahako kely. Raha misy olona afaka miandry ny tananako aty moa izany fa tsy dia hoe inona loatra miaraka amin'ireo biby fiompy. Ok chérie, zay ary bay. Tongava soanareo ary. Misaotra betsaka. Lasa tokoa izy. Toa feno alahelo azo mafy izany ny foko nefa tsisy azoko atao.
Telo taona izay ny rahanay. Voatany amin'ny kilasy famaranana izay nanomboka niaraka. Vao nahafaka amin'ny baky izy dia izany nanomboka taty ambanivohitra. Aleo moa no manampy andreniny amin'ny fivelomana. Izaho kosa mbola nanohy foana hatramin'izao. Mangala Fa tsy andro ve izany Mangala. fianarako izany? andao amin'izay andefa tara e. Mekara ty mihitsy aloha iandry Fa mbola manao iny ry ato izany e. Efa mifito ane zao e. Mbola miomana vetivety aloha izahay e. Sady eo aloha elahy fa isolakanjo aka. Andanary e, dia aza ela. Izay ary. Miangaly. Tovavy sarika be. Zarazara hoditra sady malama volo. Isan'ny tovavy mampitoboka ny foko. Nefa indrisy mbola tsy voaporako azy foana fitiavako azy hatramin'izao. Tiako tena tiako anefa izy. Fomba ahoana ary no amborahako izany fitiavako azy izany? Izay fa vita lesy ndao amin'izay. Andao ary. Ohatr'izay, finona koa tia mahataitra. Tsisy ninona ka. Zany fomba fiakanjony. Taraiky aminy toa mila hitroatra izany foko izany. Inona foana ny mahazo anao ty? Tsisy ninona ki fa mba misy mahavariana kely anazy fotsiny. Dia andao andeha mafy fa sao taraiky tsika e. Ndao ariko. Dia efa miteny azay mbola le faso eny tambolika eny ihany nge reo biby sompin'lahy reo e. Vonoko reo. Tena aleo fa tsy alefako intsony reo i dadatoa. Ka fehzy le tia ny fananana. Atao foana dia ho hita lahy eo ny azo azy. Azafady moa ry dadatoa. Ao fa tsy ho alefako mivoaka intsony reo e. Zahay mihitsy. Dia saika diniko. Hoe ahoana dadatoa? Aleo ambolenay amin'izay ny tany eny ambany avaratra satria izay no mitondra ny adidy eto. Elahy tsy manao inona mihitsy. Andray kosa. Dia inona izany no amboleko raha izany? Reo ngeny mba tany amboleko e. Dia alalan'izany altia. Izay no mandidy. Rehefa izay dia izay. Ongody teo retongolo kely sisan'ny lahy reo raha tsy tonga dia asaiko miaraka eo io. Aleo ary aloha alaiko tony dia izay nareo vao miasa eo e. Dia aiza indray anefa izany no amboly e. Tsy fantako olo tia. Nitadava any akafany. Eny ary rehefa izay nitanareo fa mety dia tsy maninona dadatoa. Mahasoava anareo. Saiko lesy ny fahendrena. Miangaly io. Sao dia mba afaka mba mandehandeha tsika raha riva. Fa handehandeha ho aiza kory andry Mba mandehandeha re mahita toerana afaka hitondrana ange zahay. Fa izy izany? Sao dia mba lavitra be aloha e. Tsy lavitra ka aza matahotra indry. Dia amin'ny firy ka? Le rehefa tsika avy mirava mianatra iny. Aleo fa ho hitako eo ary. Raha malaky mirava tsika dia mandeha. Sady mety mirava amin'ny 10 tsika androany. Eny eny hita eo ihany e. Manateny za zay dia rehefa mirava zany raikitra eo rangahy. Tsy maintsy aborako ny fitiavako azy androany. Anao ahoana re fandraisany Miangaly an'izany? Ela loatra izay nampinamana anay izay ka
tiako raha mba hivadika fitiavana amin'izay zany. Zay miangaly tohatra amin'ny malahelo azy mafy ahy zany ka fa ahoana ary tsapako tena mahatsiaro azy mafy mihitsy aho nefa mba mahatsiaro akoho ve izy zay ihany mbola aizy ty roa taona taperan'ny fianarany ihany aritry foana rangahy zany zay maharitra koa ny vadin'Andriana mantsy azaka fakapana maro any an-drenivohitra any ve nefa izy iny ay efa midinika izao rary ny ara mahatsiaro azy ay moa ka amin'ny oro ohatran'izao mihitsy ny fivoahandry zareo tamin'izay mbola nianatra tany an-drenivohitra ireny zany eo ihany fa tia dadatorandry dia mahasosotry ty nalainy koa verangany tamboly famboleko any mba navelan'ny neno anahy dia aizandray ahy zany ny amboly sa ovitaina amin'ny fiompiana fotsiny ny fivelomako ve ny akoho aza nefa maty tratran'ny aretina daholo dia inona ary zany ny ataoko sa hanofa tany ve ary zao dia zay tokoa rangahy mety hanofa tany any amin'ny Ramatoranivo rangahy tena zay mihitsy no ataoko. Aiza foana izany alentsika izany ry andry andao fa efa hitsalokelitsika ay ve misy toerana mahafinaritra be ohatr'izao ty mba mbola tsy hitako indray ty sa mampivoanaka ty zany aty aloha dia tena mahafinaritra tokoa efa intelo taty za zay avy etraka mipetraka avy fa nanao inona taty zany lahy tamin'izany ka nakarivotra madio fotsiny kia rehefa zaso reny inona misy zavatra manavitoenana anahy dia makaty za dia afaka ho azy ay ve dia ahoana ary inona zao no tena natonga ny lahy nitondra nanakaty ka zay ary ny alina inona no valiko azy ho teneniko aminy ve zany zavatra ataopoko zany fa lasaiza ny sainy lahy eto foana ka eto anilanao ihany dia efa lio ary ny fanontaniako teo ahoana re zany tompotompoka be zany foko zany marina amin'ny miangaly tianao iandry tia aho ianao tiaka anao miangaly efa ela be zany fa nataotra ihany sao bedinao sao manko dia animba ny finamanantsika tsy arytsony zany amin'izao ka dia tsy maintsy namborako taminao tia aho ny andry mba tsy naponziko koa zany ka dia inona ny avaliko azy efa manana ny tolotra ny tolotra ilay olona voalohany mpitiavako nefa toa be fitiavana koa ne andry na vitana nampy afona izy hatramin'izay na mbola mpinamana azy izay teo foana izy na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra miangaly eo variana be ngenao zany tsy mahita valy anavy ka tapoka be tamiko nge andry fa eny aleo aloha tena andinika tsara ka aveniko azy ve sy nitolotra eny tsy maninona fa afaka mandinika tsara ianao ka dia manateny za zay okely esy dia ndao ody ary fa efa homaizina koa tia ny andro ka andao ary
ohatrany ahoana moa izany ilanse zany e. Ny tany aloha dia malalaka e. Arak'izay vitako re anaovako fambolena voatabia mantsy le izy. Ay, afaka anaovana an'izany tsara io amoron-drano io ka. Ay, dia manahoana moa zany ny io fa ny tompoko? Aleo ifampizarana ny vokatra mivoaka eo e. Afaka mamatsy anao zezika tsara any amin'izany. Ay kosa tsara be zany ka. Dia misaotra sahady re zany tompoko makasitraka indrindra. Eny ary e, rahantsika ny tombony azo eo e. Aza matahotra fa tsy ho faty-antoka zany kory eny tompoko. Tsy andrasako ela intsony fa avy hatrany dia hanomboka ny asa. Tsy maninona mihitsy ka. Tonga dia atoroko anao zany ny tany afaka asaina. Ie. Isaorana an'Andriamanitra fa ny valy ihany zany ny vavaka nataoko marina. Inona reno avaliko iny fitorim-pitiavana natolotra andra iny? Toa-tsapako ty azo koa. Matoa tsy mety afaka atao tsaiko ny endriny. Ataoko aiza nefa tolotra izay efa nanantena be any ambanivohitra. Mila mahay misafidy tsara ihany aho sao diso safidy ka. Tolotra sa iandry. Raha tolotra dia hiverina iosipotaka sy ny vovoka miaraka amin'ny foana any ambanivohitra any. Ota ambanivohitra mandra-poviana. Ko raha tsinako mba nianatra zao ihany dia izany ny hafarana any. Raha iandry indray no tiaviko dia mety ho ahoana nefa. Mety samy asa izay ka azo fiara, atsangana trano, vila kely sy ny sisa. Iadana sy ho finaritra eo anilany tsy misy ampahory toa aleoko lavitra rangahy ihany raha izany ka. Dia ho avelanko tokoa ve tolotra. Nefa nge dia izy ny miantoka e. Nandondoroako sy tia ho trano hofaiko amin'izao ty. Mandefa fanampiana ho afoana. Ohatrany mampalahelo akoho izy ka. Tsapako tena efa nanankom-po be tamiko mantsy izy. Ohatrany tsy foko izy ka. Tena tsy foko. Izy ny nanokatra ny fitiavako. Dia samy ho tiavako aloha izany izy roa lahy raha izanoko. Mila mitandrina tsara fotsiny aho sao tratra. Raha ny tena ray aman-dreniko indray tsy mba fantatro na aiza na aiza. Raha matora izay no mba nitaiza fony fahakely. Tsy manety ny laza izay momba akoho nefa izy. Ahodiny foana ny resaka vao manontany aho. Rary koa izany lohako izany mieritreritra an'izany ka. Aleo matoroka. Reny rehetra reny nge izao afaka amboleny se daholo ry tolotra e. Zany? Iny e. Mandra-pahatonga ery amin'ny bararaty ry e. Tena misaotra betsaka mihitsy raha matora anivo dia amboly tokoa moa zany ka. Dia mahazo toa se miasa sy mamboly e. Fa vitany serery ve nefa iny e. Afaka manarama koa ne e. Vitako rery io ka. Fa zany hoe afaka manakarama koa dia amin'izay mba vetivety dia vita. Tena aleo zany hitady olona ho karamaina nampy an'se azy eoko. Zany ve? Ie. Mbola asa be mantsy misoroka an'io bozaka mahery io. Rehefa ato anatin'ny fahavononana dia tsy mahery izany akory io e. Izay aloha dia marina e. Fa hono eny tompoko.
fa tsy mendrandry-tany mihitsy ve moa izany sy ety mba amboleny nefa mba namboleko azy ange nalainy nga tsy mpanao tsindrio fahalavy reo tena marina ny ense tsy mitsinjy fihevanana mihitsy ilay rangahy iny raha izany ka zany mihitsy fa misaotra betsaka anao aloha napindrana ny tany ho amboleko tena makasitraka anao indrindra tsy misy fisaorana ary se mazotoa se ary eny ary mirasoa nanaiko fitiavako ihany mengalo marina zany avaliko hoe tena faly tiako loatra izy io ndray lafa mandrevo chéri alasaiza foana ary ny sainy ay mandinika ny akantonao ahy tsy hitako tsony izay anehoko ny fitiavako anao tena marina za koa ne mafaly tiako ianao nefa dia izao tsika vao tafiaraka hatramin'izay nifampijerijery fotsiny ka miainga amin'ny finamanana foana ny io fitiavan'io zany tsy avy hatrano dia vavana mandeha pary atapo ozy mipihira zaiko mety tena zany tokoa ngambako tsapako mihitsy nefa satroko raha mba efa mifankatytsika hatramin'izay raha mba fantatry andro mantsy efa manana nitolotra ane zahay tsy ho ataoko fantatrao anefa mifisiny efa variana indray ndria andao ilay sody amin'izay fa alina ny andro ka rapitso indray toy izany andao ary ateriko any aminareo aloha indray dia izay za vao mody ok andao ary teny amin'ny ranivondrainga le tolotra iny fa inona nefa ny olany dada amin'iny zazalahy tsy tiako tena tsy tiako mahitsy voatafatafa kely eo iny dia mitady anindry ako dada koa zany tena tsy manino avelao izy mba hiaro azy kosa efa tsy manana nizatsonga izy ry dada kala kely ty ndreny azy efa mba maty iny ka amboty ane tolotra so dia adinao ary zany efa tato tsara zany fa tsy hainao koa no ampafantatra an'izany ray noho ny zavatra nataony dadan'le zalahy iny ihany tena mahatonga tsy lany vavoniko mihitsy izy zany tsy ho afaka atao poko mihitsy ka dia aleony zanany no ataoko miaritra mangidy zay ny fa nanao inona ny dada hono izany ny dada ny tolotra ka izy ane nitarika dalina nyrobany fananantsika taloha so ihany azy efa maty ny miaramila tany analy izy mba marina koa ve zany ry dada tô tena tsy arako mihitsy zany ka mbola zaza nge anao tamin'izany na aditra nge zay ray nitolotra zay fo ny fahavelomany dray dia zany ve zany mbola ankalano ny zanany ohatrany io finandray ny eloko ny rainy anie tsy tokony ho eliky ny zanany mihitsy tsy miombokevitra aminao an'izany afa mialatsiny niary efa tsy tiako dia tsy tiako izy menakavy eny mbola ho tsapanao ihany ny tsy mampety an'izany ray andro any ry dada sanatriny zany kala bobo menaka ty vita soma tsara iny ny asa masom-boly zany sisa ary roviana ry any mba hiakatra any amin'ny vilany hividy an'izay tsy voatabia ihany mantsy no amboleko fa ho ampiko tsara maso ovy sy karoty sy ny sisa
aleo rangahy rehefa manao tonga dia atao mahafa-po mihitsy a. Aleo ngamba ny alatsinainy zany miakatra any amin'ny vilany dia mba sady mamangy amin'ny angaly koa amin'izay. Efa mba ela izay tsy nahitako azy izay mantsy. Tsy mba namaly ny taratasy nalefako farany teo izy. Mety hoe rehefa amin'ny fianarana ve? Tonga any rangahy mahita izy a. Mila miteny amin'ny ramatoran'ivy ihany aho fa sao dia ampitondra zavatra amiko eo izy. Fa tsy tolotra ve ty fanena amiko ito aloha eto ito? Hoaiza ary izy izany? Manahoana tolotra? Manahoana kia? Vaovao anareo ao? Tsisy, fa andeha hoaiza ilazana? Andeha hiakatra kely any amin'ny vilany kia izaho hividy masom-boly a. Ve, fa zao tolotra. Hoe ahoana kia? Tandrema ihany ianao amin'iny dady iny fa ohatra mikonkonina zavatra melezana anao izany anie izy ao e. Zany ve kia? Ie. Fa inona mihitsy no tena alahelo ny amiko e, ha? Efa nalainy ny tany namboleko, ny poziny ny biby fiomiko, dia mbola inona foana zany tsy haritra ny amiko inona, ha? Fa ay ve ka dada ny namono an'ireny akosokosoan'ny latao ireny e? Ieko. Izy no hitan'ny olona nandalo tena akaiky ny trano teny tamin'ny zavarina ny asa tany. Tena mampalahelo anahy koa elahy raha izaniko. Nefa tsy hitako izay azoko hanampiana an'lahy. Efa nanampy andry hita ny filazana an'izay e. Mba hoe tsy nanafina tamiko izany dia efa zava-dehibe amiko izay. Izay aloha e. Fa iny dadanareo iny aloha, mbola ho tsapany io tsy mety ataony amiko io. Matetika anie izay ny rafitrady ao an-trano e. Tsy tiako mihitsy io ataony io. Eny e, fa izay aloha efa maika kely a. Sao dia tara tomobily eo mantsy. Alao andeha kely aloha. Veloma ary tolotra e. Veloma ndry. Teny efa amin'ny 5:00 vao mikatona eto mba havahadin'ny Rimengaly. Aleo rangahy tonga dia miditra. Otry, ary midy nge izany trano izany e. Fa mbola tsy nindrava angamba izy ka. Dia inona moa izany fa tsy aleo aloha mipetrapetraka eto aho dia andrasako eto izay ahatongavany e. Eny e, surprise be ho anazy koa aloha izao fahatongavako aty izao io e. Eny e, tsy afaka nampandray azy intsony aho fa maika loatra koa moko. Fa na izany aza aiza foana ary miangaly e. Zaho koa ty efa mangatsiaka ihany eto ivelan'ny trano eto. Fa mba tokony amin'ny firy ary zareo no mirava e. Ohatra izy kosa angamba iny taminy ka. Ohatra toa miaraka amin'ny bandy. Fa iza koa ary iny dia toa misangisangy amin'ny be mihitsy le bandy. Hafahafa izao a. Toa misy olona mipetraka eo an-tokotany izany. Fa iza ary io? Oay, toa tolotra. Loza, izay vao hifandona ny sambo. Andrekako eo. Dia inona ary no ataoko? Izay vao tonga. Iandra. Ndahany ala miverina fa tonga io zokinay. Zokinareo? Ie. Zokinareo iza ka? Mbola tsy niresahanao tampoka nge izany e? Ka efa hoe zokinay eo ako. Mandehana ao amin'ny verina aloha Iandra. Fa maninona nefa raha tonga dia Izay fa raha pitsondray e be dia.
eno fa maninona ho raha tonga dia ampahafantarina anazy hoe miaraka tsika dia ataony tapimasy dia vita Iandra ndana aloha mandeha nao indray ary veloma tsisy bizo ve aleo raha pitsy izay fa lasa veloma dia bizoany eritreritra ritina toy ny tsy teo miangaly hamonjy ny zokiny io aleo kosa mba hamonjy ny akaniko tolotra miangaly tonga tapitapika ianao ie maika be dia tsy nahavita nampiomana anao tsony mo ny taratasina alefako farany koa mbola tsy mivalianao ko ay tokoa moa ie tena azafady fa repotra tamin'ny fianarana dia adiniko ny namaly azy zany ie fa misy inona aloha eny fa mandro soloa ianao ie sady efa mangatsika be any andrandry teo tsisy ninona ke fa hividy masom-boly zay ny antony akarako aty ene fa sady mba malahelo anao koa ne za dia manararoatra mamangy andry aty ay ve fa salama tsara ve nefa ianao salama tsara be aka tsara kosa zany fa hono aloha iza zany mibandina nanatitra anao teo iny nanatitra eno nanatitra anao iny to taitra be ianao Iandry iny ka Iandry namako mpiara-mianatra amiko namako mpiara-mianatra amiko eno ay tena hitan'izany izay iny so ihany fa tsy nisy fiatsika hafahafa nataonay teo ay ve namandry mpiara-mianatra amindry iny efa hoe eno ako tena ohatry ny hafahafa miangaly fa misy sinina marina reo amin'izy siny bandy iny eo aloha ianao tolotra fa andeha hetsena ny lokantsika vetivety ao amin'ny arabe ay efa ariva koa mantsy ity ny androko ndana fa tsy maninona tena tsy nisy na dia bizo aza farafaharatsiny tena niovy miangaly dia sanatria ve manitsakitsaka izy tsy mino an'izany ny saiko miangaly maneno nge zany telefonanao zany to tsy raisinao mihitsy fa maninona iandry ty miantso ty tiany kokoa no nanao vibreur azy teo nefa tsy sahako raisinako otry aleo raha ngata apahana zay otry fa ataony tapahana fotsiny le izy olona mibipabipa fotsiny lesy io manadalatsy kay tena manafinjava-tranoko foana izy nefa dia hitako izao fa niantso ela be teo ilay olona ko lazay efa bipa hony ndao amin'izay atory seria ndao are bonne nuit ndry are bonne nuit koa ela avelako atory eo dia hosavaiko io telefonina io ahitako an'izay ao ambadika an'izao otry toresy toro sahady izy teo mba enjana koa zany ngamba tena reraka izy ary aleo fa ho velomiko amin'izay le telefona ndraso zay fa velona ka otry tao tonga dia nisy SMS ny latsaka avy any inona hono ny vakiny le hoe iandry aloha no nandefa an'le izy leo vakina hoe fa nahoana no tsy nandray appel mihitsy ndry malala zany moa izy io ay ka izany mampirafy anaty miangaly ity
Ay, tena ampiatsara velatsy tsy vanina. Zany ambany vohatra any mitotototo mamatsy azy aty. Miatoko azy nefa zao no mba ataony anaty an'ireny vohatra aty. Tena tsy vanina ka. Aleo rangafa faina any aloha ty SMS ty dia matory a. Aleo mody tsy taitra mihitsy aloha fa rehefa mifoha maraina dia hitako izay ataony eo. Sady vao mangirany ratsy dia andeha afa-tsy. Taratasy sisa velako an'io eo. Tsy zakako izao ataony anazy zao. Tsy te hifanena amin'ny rafilahako tsony koa rangaha. Azafady. Ohatry, ary toa tsy eto akaiko tsony tolotra. Sala seza. Ndraso hoe. Oy, misy taratasy eto. Fa inona ary ny ato? Ndraso aloha jerena re. Aleo vakina mihitsy. Lasa mengaly a. Tsy mandry ny fifoazanao koa. Tsara tsodrano nareo sy andry. Tsy anjarako kangamba ianao. Veloma. Fa manonofo ve ahy? Dia taizany nafantarany tolotra fa nampiravy azy a? Andray kosa. Tolotra. Mbola tiako ny ianao e. Tolotra hoa. Dia anaraka azy arangaha. Fitiavana taitatra fotsiny ny arahako tamin'ny andry. Mbola tolotra foana ny masaka atao poko. Izy ny tiako. Izy ny namono fitiavako. Inary ty nataoko Andriamanitra ô. Aleo rangaha tonga dia hiomana dia anaraka azy ihany a. Injehako anefa mety mbola ny tsena mitady masom-bola iny izao. Aleo tonga dia hindrasako eny amin'ny stationnement. Hifona amin'ny malalako azy sao dia tara. Mangaly fa hoaizy ndry? Iandry? Nalahelo be nge za fa tsy nandray ny appelako mihitsy ndry maly. Sady tsy namaly ny SMS. Dia izay natonga nanakaty vao maraina io. Fa hoaizy lahy? Efa hoe ho aty amindrio aho za. Tena nalahiranao nge za e. Fa misy inona Mangaly? Mifona Iandry a. Mifona. Fa ahoana? Fa misy inona? Fofombadiko iny olona hitanao maly iny fa soko izany. Ie. Fa matitra ve ndry milaza an'izany e? Matitra ve ndry sa miany any? Tena matitra be a. Toa tsy mampiniky Mangaly Fofombadiko iny. Fantany hoe miaraka tsika dia lasa izy vao mangiran-dratsy. Dia avy alao zany izy hoany e. Izaho efa eto anao. Iandry a. Efa nisy fomba vitany eny anay e. Izy no niatoka tamin'ny fianarako taty io. Dia hisaraka sahady ve tsika ky Mangaly? Mba aza atao an'izany kosa e. Mbola tiaka angendry e. Tsy mety izany Iandry a. Aleo izany dia efa sao tsy hatratra azy tsony. Tsy Mangaly
Tsy avelako andeha zany ry. Aza tasominao fa avelao anaraka azy. Dia ahoana fotsiny za zany? Avilanao rereto ah? Tsy haiko fa avelao fotsiny andeha fa maika ahy e. Veloma. Miangaly ah. Aza mandeha moa e. Miangaly. Lasa izy marina. Dia tsy tratrako tsy mivey izy. Adiny roa izay no nahatongavako teto amin'ity toerana fiandrasana tomobily ity fa tsy tolotra. Ilay andro iny koa nahataraika tany. Izao tsy tratrako intsony izy. Dia inona ny ataoko? Aleo tonga dia mijery tomobily rangahy dia lasa koa. Tsy ho tratrako any ambanivohitra any ve izy. Sao dia izao ihany dia lasa. Ny hanaovany asa mbola tsy hay hoe ahoana. Asa hitako ka tsy hamela intsony izy. Izahay aho vao ho very. Sotro rano nomby aloha. Efa te sotro rano ka amin'ireo mahatonga azy mitavatava eo. Tena mba tsy naboziko indray hoe za no vao fitaky miangaly a. Tsisy tandroka tokoa ny ratsy e. Raha reny resaka tamin'ny nanaterana azy farany ireny tao mba teny feno fahatokisany ery no meny. Ndrisy anefa reny no mitranga. Efa ho tonga aty amin'ilay renirano sady aty e. Otry fa tsy lengarandrindray ve ho alohako io e. To mampisotro ranomby izy zany. Io fa misotro rano ny ombony dia izy makamakainy io. Ary aiza ary izy zany tao nitsangana. Tao hiampita amin'ilay vato malama be io izy zany a. Marina raha tsy ibilisatra eo io. Raha zany misy dia mifatiny eo ny raisinao ambany eo. Tsy simonga aminy mihitsy mantsy io vato io fa malama be. Iny tokoa ary fa mibilisatra any. Aleo rangaha vonjena malaky a. Andraso aloha sotonika amin'ny tanany. Dadatoa! Dadatoa! Fa saika ho aiza ianao e? So ihany fa azoko ianao fa tena saika maty tao ianao a. Tolotra. Misaotra le rofa. Saika maty ara-tsela. Saika haka zavatra tery apita-tery te nalama be ka ity vato ity. Tena malama be mihitsy io vato io. So ihany fa voaraiko ianao marina. Tena tsy naboziko letsy a. Aleo miala teto mihitsy aloha fa sao dia mbola mianjera eto ihany ianao ka. Andao are. Toa lasa menatra an'ity zalahy ty a. Izy ndray ny vanamonjy a. Nefa nataoko tsinitsinina izy. Tomboka be sa foko izany. Akaiko tonga aty an-tanàna misy antolotra. Efa nolona an'ilay renirano. Aleo eto ambany eto mandalo sao malama io vato eo ambony io ka. Zay. Ary aloha ilay sasa tongotra vetivety fa mena vovoka koa ny zany izy zany. Ary misy omby mirongatra ny eto alohakito izany.
Ongaran-drio raha tsy diso. Oay, ie, io tokoa izy. Tsy tolotra koa ve io? Anatony iny ve izany? Ahoana re izany ny ataoko hoe? Dia anatony iny rangaha, izay lalany any lalana. Tena mifona izay tamin'ireny ratsy vitako tamin'izay ireny a. Ay, mbola izay ihany nanafaka teo mba vahoana ny fahafatesana mamela ary izay a. Tsy mitazona alahelo aminao ary dadatoa. Otry, ary tsy miangaly koa ve ty e? Fa ho aiza ianao izany a? Sady tomtomany? Mifona tolotra. Nanisaka anao. Nefa tiako fantatra fa ianao no tena tiako. Fitiavana tantatra fotsiny ny arahako tamin'ny andro. Mifona tolotra. Ianao no tena tiako. Tsy izany foana ve moa ny ianareo e? Mpamitaka rangaha ianao miangaly a? Mifona moa e. Ary mitsangana rangaha ianao fa aza mandohalika amiko ohatr'izao eo a? Tsy anao tsony are a. Tena voalohany sady farany iny. Mifona moa e. Ary mitsangana teo ary dia andao ody e? Tsy hitsangana eto raha tsy avelanao ny eloko. Mamelana avy ianao. Ary mangina amin'izay? Mitsangana. Izay fa andeha aloha izay ringarandria. Andao ary le roa fa sa mbola hiandro mbeto a. Ay, velana anao fambolena goavana be ohatr' izao e. Ie, izao no mba hataoko aty e. Mba nampindra matory anivo a dia nomeny tany dia nanaovako an'ireo. Tsara kosa lesy izaniko. Fa izaho angamba lesy hanampy an'lahy aty a. Maninona? Tsy andeha hiverina any andrenivohitra antsony a. Tsy mety izany fa fotoana fianaranao vita. Tandremo fotsiny mamitaka andray a? Ka tsy te hifanehitra amin'ny andro tsony a lesy e. Dia ahoana fotsiny ary izany e? Ka izany ho a. Hiaraka amiko amboly aty ambanivohitra aty izany e? Ieko. Tena satroko foana nge lesy ho eto anilan'lahy e. Hijanona ho anao rery a. Raha miakatra daholo eny izao zavatra ambolentsika izao dia ho lasa mpanaifoefo be mihitsy tsika e. Ka izany ange nilazako aminao fa niezaka foana ho any mahatafita e. Mila miketrika foana io saina io na dia tsy tafita amin'ny fianarana aza. Eny lesy a, tena tsapako tokoa izany. Eny efa tsy midika akory izany hoe aza mandeha mianatra. Afaka mbola manohy fianarana foana ndry. Aleo a izaho hijanona ho anao aty. Hijanona ho anahy aty? Ieko. Lasa tokoa matsy ianao ry miangaly. Ataoko ahoana no amilanao any? Tsy ho zakako ka. Dia tsy hiverina intsony ve ianao? Nafinao hatramin'ny fianarana? Tsy maintsy ho tadavika any ianao na aiza na aiza na hitako anao e. Tiako loatra ianao ka tsy ataoko verimaina ary mivitantsika ireny. Tsy maintsy ho anahy ianao. Mbola vao tapa-bolana monja anie ny raha antsika e. Ka nahoana loatra no nilaozanao sady a? Izao dia izao ihany dia andeha hitady anao any ahy. Ary hoentiko makaty andrenivohitra mita amin'ny fianaranao. Dia izay tambanivohitra takan'iny ve no nahavozanao azy sy nohavinao e? Tsiry miangaly a. Ho avy aho merina amin'ny fitiavantsika.
natolotry malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sangotom-pitiavana. Tantara no soratan'ny Alc Davidson. Novelomy Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiatsonana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Amin'ny herinan'io, ny fizarana faharosady farany.